eny ary dia faly miarabantsika rehetra indray a tonga eto amin'ity fotoana ity a dia faly ihany koa miarabany rehetra izay manaraka mivantana amin'izao fotoana izao a izay ndao lazaina hoe tena tsy diso anjaryntsika manaraka an'izao fotoana izao satria fotoana anankiray a izay tena azahoantsika tombony ara-panahy izao amen ary ny fahatongavantsika tahaka izao a na ny fanarantsika mivantana ohatr'izao a dia ndraindray mitakilazinady ilay izy sa tsy izany takilazinady ilay izy fa ao anatina lazonady a rehefa miakatra fiakarantsika dia misy lazonady a fa rehefa tonga any amin'ny ambony kosa isika dia misy vokatsoantsika izany amen ho an'ny ara-panahintsika dia andaontsika hiaraka hitsangana androany a dia hivavaka tsika hideran'Andriamanitra satria tena tsapa hoe tsy atsika loatra ny tompo a ary mino fa natin'ny fotsika tsiraray avy ihany a dia misy fakasitrahana ny tompo andaontsika hivavaka androany Jesosy eo tonga eto indray izay mpanomponao tsiraray avy androany manokatra ny fonay tompo tsy misy zavatra hafa afaka ataonay akoatra ny anokafanay ny fonay ho anao Andriamanitra mampangina ny fahalalànay mampangina ny raisonnement anay satria raha ny raisonnement anay Andriamanitra ny henonay dia mandeha araka ny nofo izahay fa satria menao fahasoavana izay afaka hanokatra ny fonay dia fantatray fa amin'ity androany ity tompo dia kasika ny fonay indray ianao hamangy anay indray ianao amin'ity fotoana androany ity eny tompo hanomboka hideranao izahay hankohaka eo anatrehanao izahay dia fantatra fa hanatrika ny tsiraray avy ianao Andriamanitra ary hitany tsiraray avy indrindra amin'ny alalan'ny teninao hanokatra ny mason'ny fonay hanokatra ny masom-panahinay tompo ianao rery nomena ny voninahitra amin'izao fotoana izao halleluja halleluja Jesosy sandratrianao sandratro ny anaranao Jesosy sandratrianao sandratray ny anaranao andaontsika hiran'izany any Jesosy sandratrianao Jesosy sandratrianao sandratro ny anaranao Jesosy sandratrianao sandratray ny anaranao Jesosy ny anaranao irany fitiavanao sy ny hatsaranao ilaza amin'izao tontolo izao fa ny lehibe ianao irany fitiavanao sy ny hatsaranao halleluja ilaza amin'izao tontolo izao fa ny lehibe ianao andaontsika rehetra hiarahira Jesosy sandratrianao sandratro ny anaranao Jesosy sandratrianao rayo sandratray sandratro ny anaranao tompo misandraty anao dia tompo misandraty anao indreto izay ideranao ny zavadretry saotranao ny anaranao no ambony indrindra
izao rehetra izao Jeso ny anaranao no ambony indrindra lehibe noho izao rehetra izao no mbola hiaraka iray feo ihany ny anaranao no ambony indrindra lehibe noho izao rehetra izao Jeso Jeso asandratrianao sandratro ny anaranao Jeso asandratrianao sandratro ny anarana lasao ihany Jeso asandratrianao sandratro ny anaranao Jeso asandratrianao sandratianao tro ny anaranao Alleluia dia raha izy amin'ny fotsika ray manontolo androany manome voninahitra anao Jesosy eo ny anaranao tokony ho amasinina ny anaranao tokony ho terainay ny anaranao no asandratray ny anaranao halleluia omena voninahitra ny anao Jesosy eo lay anarana ambony anarana rehetra fa tsara ianao Jesosy tsisy tahaka anao tsy misy azo oharina aminao ianao no tanany fahefana rehetra halleluia halleluia sininay ny anaranao masininay anao masininay ny anaranao andriamanitro tompotsito masininay sininay anao masininay ny anaranao masininay ny anaranao masininay anao rayo masininay sininay ny anaranao andriamanitro masininay notsika rehetra mbola hiarahirana zany lazao masininay inay ny anaranao masininay anao masininay ny anaranao andriamanitro tompotsito lo ilazan'izany farantsika androany no tena nandratra ny feo atsika halleluia masininay ny anaranao masininay anao masininay ny anaranao andriamanitro tompotsito
amasininay. Alleluia. Andao velantsika le zany feokely zany a dia lazao zany androany. Jesosy io tsisy toanao, tsisy tahaka anao tokoa Tompo. Tsy takatry ny saina ny falebiazanao, tsy takatry ny saina ny famasinanao. Reto izahay, reto izahay, idera ny anaranao Jesosy, idera ny anaranao. Halleluja, halleluja. 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 Irao farany zany ho amasininay, ho amasininay ny anarana, ho amasininay ho amasininay ny anarana. Andriamanitro, Tompotsito, ho amasininay ho amasininay ny anaranao, ho amasininay ny anaranao, ho amasininay ho amasininay ny anaranao. Andriamanitro, Tompotsito, ho amasininay anao. Alleluia. Andao tsika hitehaka ho an'ny Tompo androany. Alleluia. Tsara ny Tompo a. Dia faly miaraba antsika rehetra hatrany a, ianao izay manaraka mivantana n'ity fotoana ity a, ianao izay tao toerana koa moa zany a, dia makasitraka ny Tompo hatrany isika noho ny fahasoavana izay mbola omeny antsika hatrany, satria fantatro hoe avy amin'ny Tompo izao fotoana izao. Izy no tompon'antoka, izy no mbola nitondra asianao eto androany a, izy no diraitsika eteto a, izy koa no mbola enontsika eto androany, satria manakambara amintsika izy amin'ity fotoana androany ity. Dia tsy mitsahatra amin'ny teniny Tompo a, tsy mitsahatra manambara ny foniny Tompo a, dia ndoantsika tena hanomana ny fotsika indray a amin'ity hariva ity a, satria fantatro hoe izay ny antony ahatongavantsika eto a, andrean'ny Tompo a miteny amintsika indray a. Dia raisintsika ary ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny a amin'izao fotoana izao. Bonjour, bonjour à tous. Dia miarabantsika rehetra, C'est une grâce de servir. tena fahasoavana no ahafahantsika manompo ny Tompo. C'est une grâce. C'est Tena fahasoavana, extraordinaire. tena mahatalanjona zany hoe manompo ny Tompo zany e. On peut travailler, Afaka miasa isika, aller au boulot tous les matins, mandeha miasa isa-maraina, mais ce n'est rien de comparable avec le service de Dieu. fa tsy azo oharina velively amin'ny fanompoana ny Tompo izany. Comment pouvons avoir peur de servir Dieu? Fa ahoana moa tsika ny tokony atao ohatra ny hanompo ny Tompo e? Peur de laisser certaines choses, Tena hoe matahotra hamotra zavatra sasatsasany a, fa tiantoka amin'ny zavatra sasany a, mba ahafahantsika hoe manompo ny Tompo. une grande joie, Fa tena fifaliana zany lehibe, satisfaction et un honneur de servir Dieu. fahafa-po sady haja lehibe ny manompo ny Tompo a. C'est tellement facile d'être des chrétiens confortables, Ary mora foana ny ahafahantsika tonga kristianina miadana, tellement facile. mora loatra, Me trouver la joie dans le service de Dieu, c'est incomparable. fa tena hoe tsy azo oharina velively a mahita fifaliana ao anatin'ny fanompoana ny Tompo a. Et c'est merveilleux
parce que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir faire ce qu'il nous demande. Ary tena mahafinaritra satria manome antsika fahasoavana ny tompo ahafahantsika manompo azy manatanteraka ny sitrapony. S'il nous demande quelque chose, Zany no antony hoe raha mitaky zavatra amintsika izy on le fait. dia ataontsika zany Et on expérimente la grâce de Dieu. dia miaina ny fahasoavan'ny tompontsika miaraka amin'izany. Encouragement pour nous ce matin. Zany no fampahirezana ho antsika amin'ity maraintsy. Que le Seigneur ne nous appelle pas à dormir Tsy haiko na tsika tsaina fa tompo tsy miantso antsika atory et à venir à l'église le dimanche matin. ka ho tonga eto am-piangonana fotsiny isaky ny alady maraina Nous le servions. kanefa tsika tsy manompo azy Toujours une porte ouverte pour servir Dieu si nous sommes prêts à obéir. fa misy foana ny varavarana misokatra fa tsika manompo ny tompo raha vonina isika ankato misy foana zany. Et c'est ce que Dieu veut, Azay nefa nikatsahan'Andriamanitra que nous puissions le servir. dia ny ahafahantsika manompo azy. Amen. Amen. Donc pour tous ceux qui sont confortables Noho izany ho an'ireo olona izay dans la vie miatana chrétienne, eo anivon'ny fiainan'ny kristianina courage à ouvrir vos cœurs dia mampirisika anareo mba hanokafanareo ny fonareo et écouter la voix de Dieu ka henoanareo ny feo an'Andriamanitra et l'obéir. ary ankatoavanareo azy. C'est tellement facile de construire notre vie autour de nous-mêmes. Satria mora foana ny ahafahantsika manorona ny fiainantsika maizy atsika, Pas autour du royaume de Dieu. ny fiainantsika manokana fa tsy ny fanjakan'Andriamanitra fa fanamby lehibe ho antsika zany Réalise pas izay indraindray tsy azon'ny kristiana tsaina la joie et l'honneur de servir Dieu. ny fahasoavana sy fifaliana ary ny ajany zany hoe manompo ny tompo zany, Qui puisse exister. satria zany ny asa fanompoana lehibe indrindra tsy misy to azy. Pas de servir les hommes, mais de servir Dieu. Tsy hoe manompo olombelona akory afa manompo an'Andriamanitra. Extraordinaire. Tena mahatalanjony zany e. Amen. Dès demain, Noho zany manomboka rapitso vous allez écouter la voix du Seigneur dia hiain'ny feo an'ny tompo ianareo et vous allez lui demander qu'est-ce que j'ai besoin de faire. C'est- dia anontaniny tompo ianareo inona no tiana ho ataoko tompo, Et de délaisser toute chose. ka mela ny zavatra hafa rehetra ka akatoavantsika azy. Amen. D'accord. Ao ary. Vraiment, je suis très, très encouragé, très béni samedi soir Tena nitahiny tompo be isika tamin'ny sabotsy lasa teo d'entendre nare a de nos frères et de nos sœurs ny fony rahalahy sy anabavintsika de participer à louer Dieu et à adorer le Seigneur. nandray anjara tamin'ny fiderahana sy fiankofana an'Andriamanitra. Beaucoup de gens qui sont venus Maro ny olona izay tonga qui ne connaissaient pas Dieu. izay tsy nalala an'Andriamanitra Et leur témoignage, ary fijonda vavolombelona izy ireo c'était extraordinaire. dia ozy izy hoe tena nafinaritra natalanjona. Amen. Donc, de participer à cet événement était une bénédiction et une grâce. Noho izany a nandray anjara tamin'ny hetsika io tena fitahiana sy fahasoavana. Et avec nos histoires qu'on fait nous-mêmes, Dia ndraindray tsika diso hevitra ny amin'ny fiahitsika ny amin'ny tenantsika manokana, nos petits programmes personnels. ny programmantsika manokana kely. Et il y a une bénédiction quelque part et on passe à côté juste pour faire ce que nous avons besoin de faire pour nous-mêmes. Misy fitahiana efa mipetraka eo nefa ndraindray diso an'izany tsika dia manao ny zavatra ataontsika manokana. La chrétienté, c'est Ny mahakristianina perdre ce que nous voulons dia fatiantoka ny amin'izay faniritsika manokana fa anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. ce matin. Noho izany amin'ity marain'ity a dia mbola hitoy ihany isika Sur la doctrine, la sainte doctrine de Christ. amin'ny fampianarana tsy misy clément Kristy a. Et vraiment, je veux mettre importance sur ces choses Tena te hanindry no zava-dehibe an'izany zavatra izany aho a, parce qu'il y a tellement d'évangiles dans le monde. satria maro loatra ny filazantsara eny hiteny amin'izao tontolo izao. Paul s'est battu Ary ny à son apôstôly époque Paoly a dia tena niady ny tolona tamin'ny vaninandrony pour défendre le vrai évangile, mba hanafatsiana ny tena filazantsara, transmettre la sainte doctrine, mba hampita ny fampianarana tsy misy clément, contrecarrer les œuvres hanoerana des serviteurs de Dieu. ireo asa sy ireo mpanompon'Andriamanitra sandoka. Et aujourd'hui, il y en a tellement. Ary maro loatra nefa no hitantsika ankehitriny a, ireo fampianaran-diso a, De fausses pratiques. ireo fomba sandoka tsy izy a. C'est important pour nous tous d'être établis
dans la saine doctrine de Christ. Zava-dehibe ho antsika rehetra izany hoe tafahorona ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay an Kristy. De croire ce que nous avons besoin de croire. Ino an'ilay tena tokony inoantsika Et ne pas croire à autre chose. ka tsy ino zavatra hafa ankoatran'izany. Tellement facile aujourd'hui. Fa mora loatra ankehitriny no ahafahantsika miditra anaty zavatra sasasasany Et notre devoir, ary ny andraikitsika, notre responsabilité, ny andraikitsika, anjara andraikitsika c'est vous porter, nous tous chrétiens, à croire ce que nous avons besoin de croire. dia nitarika antsika kristiana rehetra tsy akanavaka ino an'izay tena tokony inoantsika Parole de Dieu. izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Toutes les inventions de l'homme doivent être rejetées. Ireo famoronan'olombelona rehetra tokony lavontsika avokoa. Tout ce que l'homme peut emmener, Ireo zavatra rehetra entin'ny olombelona, chrétien. eny fa na dia maha-kristianina aza, Les choses qui sortent de sa propre intelligence ireo zavatra mivoaka amin'ny fahalalany manokana ou l'influence du monde na ny fisarian'izao tontolo izao qui sont contraires à la saine doctrine izay mifanohatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema doivent être rejetées. dia tokony ho lavina izany. Je dis bien doivent être rejetées. Averika ny mila lavina izany. Nous avons besoin de s'attacher à la saine doctrine. Fa mila mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema Ce isika. matin, nous avons parlé de la doctrine de la foi. Amin'ity marain'ity isika hiresaka ny amin'ny fampianarana ny amin'ny finoana tsy misy kilema zany, ny finoana. À décrire. Ahoana ny amaritantsika an'izany? C'est quoi Inona izy io? quand quelqu'un a la foi? Rehefa manana finoana ny olona anankiray, C'est un élément spirituel. izy io dia singa ara-panahy, Je dirais bien même une force spirituelle tena afaka lazaiko mihitsy aza hoe tanjaka ara-panahy, hery ara-panahy, qui nous permet d'avoir confiance en Dieu, izay mitarika antsika hatoky an'Andriamanitra, de croire en lui mino azy et de croire dans l'exécution de son plan. ary iny amin'ny fahataterahany drafiny. Je répète, c'est un élément, une force spirituelle Averika ny singa ary hery ara-panahy io que Dieu nous donne. izay omen'Andriamanitra Qui vient antsika, de Dieu. izay avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amintsika io, Non, tsy l'homme ne doit pas recevoir aucune gloire. ny olombelona tsy tokony azo voninahitra velively, Mais c'est un élément spirituel qui vient de Dieu fa singa ara-panazy omen'Andriamanitra io et ça nous permet d'avoir une grande confiance en lui. ary mitarika antsika hanana fatokiana be azy zany, Ça nous permet de croire en lui. mahatonga antsika ino azy Ça zany, nous permet en même temps ary miaraka amin'izany d'avoir confiance dans l'exécution de son plan et de sa volonté. dia ino isika raha toky ny amin'ny fahataterahany drafiny. Donc si un chrétien n'a pas la foi, Noho izany raha misy kristianina tsy manam-pinoana, juste une petite foi pour croire en lui, na dia finoana kely inoana azy aza, mais si sa foi n'est pas établie, fa raha vao tsy tafahorona amin'ny finoany il ne va pas pouvoir terminer cette course. dia tsy afaka marana an'io azakazaka io mihitsy izy, Selon sa propre volonté. fa hiaina amin'ny sitrapony manokana Mais la izy. foi qui vient de Dieu Fa ilay finoana avy amin'Andriamanitra permet dia mitarika antsika hanana fatokiana dans l'exécution de son plan pour notre vie, ino ilay fahataterahany drafy no an'ny fiainantsika l'extension, la construction du royaume de Dieu. ary ho an'ny fanitarana sy ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Et pour que cette foi vienne dans nos cœurs, on a besoin de la grâce de Dieu. Ary ahafahan'io finoana io tonga ao anatin'ny fotsika dia mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Du salut, Resaka isika ny famonjena dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. hozy izy ny Efesianina Cela vient de Dieu. toko faharoa ny andininy fahavalo hoe fahasoavana ny namonjena antsika tamin'ny alalan'ny finoana ary tsy avy amin'ny asa antsika zany fa avy amin'Andriamanitra hozy izy. Zany hoe ny zavatra rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra. La foi, pour qu'elle existe, elle a besoin de la grâce de Dieu. Noho izany ahafahan'ny finoana ho tafatoetra dia mila ny fahasoavan'Andriamanitra izy, Qui touche le cœur de l'homme, izay mikasika ny fon'olombelona, qui emmène le cœur de l'homme de se tourner vers Dieu. izay mitarika ny fon'olombelona hitodika any amin'Andriamanitra. Et la Bible nous dit que sans la foi,
aroa ny baiboly hoe raha tsy misy finoana Possible de plaire à Dieu et de lui être agréable. dia tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Nous voyons ça dans Hébreux chapitre 11. Hitantsika zany ao amin'ny Hébreu toko faraika ambin'ny folo rehefa miresaka ny amin'ny Enoka izy a, Il a été enlevé, satria tahaka izany nanesorana azy a ny akarany a, il est agréable à Dieu, satria nakasitran'Andriamanitra izy a, et c'est par la foi qu'il fut agréable à Dieu. ary noho ny finoana ozy izy dia nakasitran'Andriamanitra izy. Et Dieu, et l'auteur nous dit alors Dia hozy izy mpanoratra hoe que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. dia hozy izy hoe raha tsy noho ny amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas vivre notre vie. Noho izany tsy afaka miaina ny fiainantsika isika tsy misy finoana. Impossible de plaire à Dieu sans la foi. Tsy afaka hanao kasitran'Andriamanitra velovelontsika raha tsisy finoana. Et c'est très important de saisir cela ce matin. Ary zava-dehibe loatra ny atakarantsika an'izany amin'ity marain'ity. Et je crois que nous pouvons comprendre aussi que la foi demande une obéissance. Ary mila azontsika ihany koa hoe mitaky fakatoavana ny finoana. Nous allons retourner à cela tout à l'heure, mais Abraham, quand il a entendu la voix de Dieu, la Bible nous dit il obéit. Hiverina amin'izay antsika rehefa fo ny tenin'Andriamanitra i Abrahama rehefa nareo feon'Andriamanitra dia nakatoa izy. Et Dieu lui a donné la foi pour quitter son pays, sa famille et partir. Ary nomen'Andriamanitra finoana izy ahafahany nandao ny tanànany sy ny ankonany. Cette foi l'a emmené à obéir. Ary io finoana io nitarika azy ankatoa. S'il n'y a pas de foi, comment on va obéir? Raha tsisy finoana ahoana moa no ahafahantsika mankatoa e? Sur quoi? Inona ny iorenantsika? Quel est l'élément qui va nous emmener à obéir? Inona ny singa hitarika antsika ankatoa? Qui finalement est plus fort que ce que nous voulons faire. Izay any amin'ny farany a dia matanjaka noho izay mety eritreretintsika sy heverintsika. Donc si nous devons servir à Dieu, nous avons besoin de la foi, Noho izany raha tia hanompo ny tompo isika dia mila ny finoana tokoa une obéissance. izay mitarika fakatoavana avy eo. Ça entraîne l'obéissance. Izay mitarika fakatoavana. Très important de comprendre cela. Ary zava-dehibe loatra ny atakarantsika an'izany. Et si nous ouvrons notre Bible un petit coup dans Hébreu, Raha manokatra ny baibolitsika vetivety ao amin'ny Hebreo a, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, toko faraika ambin'ny folo a, andininy fafolo azafady a, Hebreo toko fafolo verset 38. dia andininy favalo amin'ny telopolo. Verset 38. Andininy favalo amin'ny Et mon telopolo. juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko io. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Donc mon juste vivra par la foi. Noho izany ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Il y a tellement de mauvaises interprétations de ce texte. Be loatra ny fandikana diso an'io andinina io. Il y a par exemple il y a des chrétiens qui ne travaillent pas mais qui vivent par la foi. Misy ohatra kristianina tsy miasa fa miaina amin'ny finoana ohatra, Ce qui est contraire à la parole de Dieu. izay tena fanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra Mais mihitsy. dans ce texte, Fa ao anatin'ity andinina ity l'auteur parle encore une fois de ces juifs chrétiens dia mbola averina ihany hoe mpanoratra dia miresaka amin'ireo jiosy ny ovavoko kristianina, tendance d'abandonner la foi, satria la croyance en Dieu, leur vie en Dieu. nanana fahazarana izy ireo a andao an'Andriamanitra ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ilay finoana izy ireo an'Andriamanitra. Et l'auteur leur demande de s'attacher à la foi. Dia mpanoratra nangataka amin'izy ireo mba hifamatotra amin'ny finoana. Il n'est pas en train de parler de la foi pour recevoir quelque chose. Izy zany tsy miresaka finoana hoe andraisana zavatra, Il parle d'une foi fa miresaka finoana izy afin qu'il ne se retire point, qu'il ne Bas- s'éloigne point du Seigneur, mba tsy halan'izy ireo na lalaviran'izy ireo an'ny tompo, mais cette foi va les permettre fa io finoana io dia de continuer à s'attacher à Jésus jusqu'à la fin. dia ahafahan'izy ireo mifamatra amin'ny Jesosy hatramin'ny farany. On n'oublie pas qu'ils avaient ce désir de retourner au judaïsme. Tsy adinontsika fa izy ireo dia nanana faniriana hiverina any amin'ny fivavahana jodaisma, handao an'i Jesosy zany, Pour
le judaïsme. ka anaraka ny judaisme. Lisez ce texte dans Hébreux chapitre 3 verset 12 qui nous dit In Hebrews chapter 3 and Ao amin'ny Hébreu toko fahatelo andininy faharoambin'ny folo Regarde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. tandremo rahalahy fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. departing from the living God. Et le chapitre 10, c'est la continuation. Dia ilay toko fahafolo teo dia toy an'io zany. Tout le livre des Hébreux, c'est une exhortation à ces chrétiens juifs de ne pas se détacher de la foi en Jésus. Ary ny boky ny Hébreu ray manontolo zany dia famporisihana an'ireo kristianina jiosy mba tsy hialan'izy ireo amin'ny finoana. Christ Jesus. Et ouvrons le Bible un petit coup dans Timothée, Dia sokafindray baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Timothée, chapitre 4. Timothée faharoa toko fahaefatra. On voit la déclaration de l'apôtre Paul We see here Dia hitantsika ny fanambaran'ny Paoly apôstôly et au point de terminer sa course. rehefa avita ny azakazany izy Et il dit au chapitre teo am-pamaranana ny azakazany combattu le bon combat, andininy j'ai fafito achevé la course, j'ai gardé la foi. efa niady tsara aho natateraka ny fiazakazahana aho ny tahiry ny finoana aho. C'est la même chose qu'il parle Ary mitovy amin'io any lazainy dans le chapitre 10 du livre des Hébreux. ny ao amin'ny toko fahafolo amin'ny bokin'ny Hébreu Perdre la foi. satria indraindray tokoa tsika mety afaka overy amintsika ny finoana na Abandonner. mety azo everina hoe afohy ny finoana isika, andao ny finoana On peut arriver à se détourner de Dieu. na hitodi-damosina amin'Andriamanitra mihitsy aza. Garder la foi, but Paul says Dia hozy izy Paoly hoe niazona ny tahiry ny finoana aho. pas de foi pour recevoir des choses. Izy zany tsy miresaka finoana ilay fandraisan-javatra in things Il parle de sa foi, fa miresaka izy but he's speaking ilay finoana ho amin'ny fanohisana de sa croyance en Dieu, ilay fitohy an'ilay finoany an'Andriamanitra, en Jésus, ilay fatokiny an' Jesosy et qu'il l'a gardé jusqu'à la fin. izay nitehiriziko hatramin'ny farany ozy izy. Il ne s'est pas laissé porter vers d'autres choses, Zany hoe tsy nanaiko voasariky ny zavatra hafa izy, mais il a gardé la foi jusqu'au bout. fa nitahiry ny finoana hatramin'ny farany izy. Amen. Amen. Et la même chose est parlée dans Galates chapitre 3 où l'apôtre Paul parle. Ary amin'ny Galatiana toko fahatelo dia miteny mitovy amin'izany ihany izy the apostle Paul speaks. It's a bit the same verse. Il dit que le juste vivra par la foi. He says dia the hozy izy hoe righteous ny marina dia will ho live by velon'ny faith. finoana. Même dans Hébreux chapitre 3 verset 12, Even in Na ao amin'ny Hebrews Hébreu toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo aza he speaks of this same faith. dia miresaka amin'ny finoana mitovy eo izy. 3 Galates verset 11, il dit, or la foi, pardon, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Galatiana toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo, ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona ho amariny ao anaty an'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Donc il n'y a pas de justification en dehors de la foi. Noho izany tsy misy fanamarinana ivelan'ny finoana. Justification outside of Et faith. on ne peut pas continuer à vivre And we cannot Noho izany tsy afaka mitomiaina isika on ne dépend pas de la foi raha vao tsy miankina amin'ny finoana isika, et que cette foi c'est pour nous permettre de demeurer ferme ka io finoana io mitarika antsika hiorina firm et ne pas abandonner et ne pas se retirer. and ka tsy andao isika na or give up. hiembotra. Et Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16, Ary Paoly ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy fa enina ambin'ny folo et 17, sy ny fafito ambin'ny folo. car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia amin'ny jentilisa koa. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Fa amin'izany no hanehoana famarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Par la foi nous sommes sauvés, By faith we Araka ny finoana afin de pouvoir dia persévérer voavonjy et isika continuer jusqu'à la fin de garder la foi. dia izany anefa dia mitarika antsika anapaharetana ka hiazona antsika ny finoana hatramin'ny farany. Et il dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dia hozy izy hoe araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Amen. La porte s'ouvre
pour que nous soyons justifiés par la foi. noho izany ny sokatra ny varavarana fa antsika ho amarina amin'ny finoana aloha. Et deuxièmement, Ary faharoa manarak'izay nous sommes appelés à demeurer dans la foi, dia nantsoina isika hitoetra sy haharitra amin'izany finoana zany. dans la foi en Jésus et ne pas se détourner Ilay finoana ny Jesosy ka tsy hiala amin'izany velively jusqu'à la fin. mandra-pahatonga ny farafofonaitsika. C'est le combat de la foi. Azany ny antsoina hoe adin'ny finoana. The good fight of faith. Parce que nous tous, nous sommes tentés, Satria isika rehetra dia samy alaim-panahy, essayent de nous détourner. ny fahavalo dia mikatsaka mba hialantsika Beaucoup vont se détourner de la foi, And many ary maro no hiala amin'ny finoana comme la parole de Dieu nous enseigne. araka ny ampianaran'ny ten'Andriamanitra antsika. Le combat de la foi, Zany no antony hoe ny adin'ny finoana c'est de demeurer en Christ. dia izao hoe ny mitoetra ao amin'ny Kristy, Cette foi nous permet de terminer la course. ary io finoana io no mahatonga antsika havita ny azakazantsika. Foi par laquelle nous sommes sauvés, Dia ilay finoana mitovy aza indraisitsika fonisika voavonjy dia ilay finoantsika an'Andriamanitra. et nous avons besoin de continuer jusqu'à la fin dans cette foi. Ary mila mitohy hatramin'ny farantsika amin'ny finoana mitovy io. in that faith. Donc ne pas abandonner la foi. Noho izany tsy tokony handao ny finoana isika. La foi, c'est toujours pour recevoir quelque chose. Fa ny olona indraindray rehefa miresaka finoana dia finoana andraisany zavatra. To receive something. Mais la parole de Dieu met l'accent beaucoup plus sur une foi Fa ny ten'Andriamanitra dia manindry kokoa an'ilay finoana More on faith pour nous permettre de demeurer sur ce chemin-là, that dia ilay finoana ahafahantsika mitoetra sy maharitra eo amin'ilay lalana, à mettre notre confiance en Jésus. ka ahafahantsika mitohy matoky an'i Jesosy. Comme Paul dit, de terminer la course. Tahaka ny teny Paoly hoe navita ny azakazaka aho, nitahiry ny finoana aho izy izy. Beaucoup plus d'accent est mis dans la parole de Dieu. Noho izany tsindriana kokoa ny amin'ny tenin'Andriamanitra La foi que nous devons avoir ilay finoana ananantsika pour notre propre vie spirituelle, ho an'ny fiainam-panahintsika aloha, afin de garder la foi jusqu'au bout. ahafahantsika mitahiry ny finoana hatramin'ny farany. Mais quand on parle de la foi en général dans l'Église, Fa rehefa miresaka finoana akabe antsika eo anivon'ny qu'est-ce fiangonana que j'ai besoin? hoe inona ny ilaiko re La foi pour obtenir ilay finoana certaines choses, mba ahazo avy amin'Andriamanitra zavatra sasatsasany ara-materialy, et on développe la foi dans cette direction. dia velabelarintsika anatin'izany taridalan'izany ny finoana indraindray. Sort du contexte de la saine doctrine, Dia amin'ny alalan'izany ny alantsika anatin'ny votoatin'ny fampianarana tsy misy kilema. in sound doctrine. et même si on rétrograde un peu, il n'y a pas de problème, mais on reçoit des bénédictions. Ary na dia indraindray aza mety hoe miverin-dalantsika dia tsy mampanino zany satria efa mandray fitahian'Andriamanitra. Receiving blessings by faith. Mais ce qui est plus important et plus sérieux, Fa ny tena zava-dehibe ary matotra indrindra la foi qu'on a besoin pour continuer, Is the dia ilay finoana, the faith that we need dia ilay finoana ahafahantsika maharitra eo amin'ilay azakazaka. juste vivra par la foi. Satria hozy izy hoe marina amin'ny finoana no velona. Cette foi tout le temps pour continuer et persévérer. Ary mila ny finoana io mandrakariva isika ahafahantsika manoya sy maharitra, Dans le Seigneur Jésus. ary mametraka ny fitokina amin'ny Jesosy Kristy Tompo izy. Ça, le point capital. Io ny teboka lehibe. Et si nous avons besoin de choisir de demeurer dans la foi, Ary mila misafidy isika hoe nitoetra amin'ny finoana de mener ce combat-là, ka continue that hiady ao anatin'io ady io, combattre contre les forces extérieures, hiady amin'ireo hery any ivelany détourner de la foi. izay mitady away from our faith. hiodinantsika amin'ny finoana, ilay fanahy famotana Aujourd'hui, izay hitantsika ankehitriny au sein de l'Église du Seigneur, eo anivon'ny fiangonan'ny Tompo. mais nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Fa tsika tsy te hiditra ao anatin'izany lalao zany. Donc nous avons besoin de choisir nous-mêmes, Fa noho izany tsika mila misafidy isika manokana de demeurer dans la foi et de mener ce combat. hoe hitoetra ao amin'ny finoana aho ka hiady an'io ady io, That fight. Continuer dans la foi en Jésus. ka hitoya ao anatin'ny finoana an'i Foi Jesosy. que nous avons reçue, qui nous a permis de croire Ilay finoana à Dieu. izay voaraintsika ka nahatonga antsika hitoya ihinan'i Jesosy, amaly amin'ny Tompo, ny antson'ny Tompo. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans Hébreux chapitre 11. Dao sokavantsika indray ny baibolitsika amin'ny Hébreux toko faha 12. Donc
l'important, le plus important pour nous, c'est de demeurer dans la foi. noho zany zava-dehibe indrindra ao antsika dia ny toerantsika ao amin'ny finoana. Amen. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, verset 1. Andininy voalohany. Toujours dans le contexte de la raison pour laquelle l'auteur a écrit cet épître. Zao tsika zany hijanona foana anatin'ilay votoatiny nanoratany mpanoratra nyty epistily ity. Ilay votoatiny zany, ndo hitoetra ao anatin'izany. Nous lisons le verset 1. Hébreux toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ary ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenaina, De celles qu'on ne voit pas. fanehoana ny zavatra tsy hita. Things hoped for, the evidence of things not seen. Et c'est ça que l'auteur a continuellement parlé à ces chrétiens juifs. Ary zany no ny tenenin'ny mpanoratra nambaram-panoratra amin'reto kristiana jiosy Une reto. promesse qui a été faite par Dieu que vous ne voyez pas encore. Zany hoe misy fampanantenana teny fikasan'Andriamanitra izay mbola tsy tazan'ny masonareo izy izy. De la gloire céleste. Dia ilay hoe teny fikasanany amin'ny voninahitra ho avy a, C'est ça que l'auteur explique dans le tout le chapitre 10. dia zany tsinona no nazavan'ny mpanoratra ao amin'ny toko 12 Basé sur la promesse de Dieu. izay a miorina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Que nous ne voyons pas nous aussi. Izay a tsy tany masontsika ihany koa io. Et ces chrétiens juifs avaient reçu la même promesse. Ary reto kristiana jiosy reto a, Nous obtiendrons la gloire céleste. dia nandray an'izany teny fikasany zany hoe rehefa tapitra ny azakazaka izy ireo a dia andray ny voninahitra ho avy a na voninahitry ny lanitra izy ireo. De choses qu'on espère. Noho izany ozy izy hoe fatokinany amin'ny zavatra antenaina le izy. L'espérance, c'est toujours le futur. Raha vao miresaka fatokina isika dia zavatra ho avy izay ny La resahany. foi est présente dans notre cœur. Rehefa mitoetra ao am-pontsika ny finoana, C'est alors que nous pouvons espérer basé sur cette foi réelle dans nos cœurs. dia izay tsika vao afaka manantena miorina amin'ilay finoana tena marina In our hearts. Et ces ao chrétiens am-pontsika. juifs avaient passé à côté, ne voyaient plus la gloire qui les attendait. Ary reto kristiana jiosy reto dia tsy natazana tsy nahita an'izay a voninahitra ho avy izay intsony. Heavenly glory that was awaiting them. Et l'auteur vient leur dire, Dia izay no tenenin'ny mpanoratra amin'izy ireo. The author comes and says to them, this is what faith is. vous avez reçu une promesse. Izay ny antony finoanareo nandray teny fikasany ianareo izay miresaka ny amin'ny ho avy. Donc c'est une espérance, Noho izany fatokina, mais votre fanantenana, foi, c'est une assurance, But your fa ny finoanareo dia fatokina ozy izy. l'assurance dans quelque chose qu'on espère. Fatokina ozy izy any amin'ny zavatra izay antenaina. Continuez à croire dans ce que Dieu a promis. Noho izany mitohiza ozy izy a mino an'izay nampanantenain'Andriamanitra. Ne voyez pas que vous ne l'expérimenterez pas, Na dia mbola tsy hitanareo, mbola tsy nyainanareo azy le izy. mais continuez dans cette marche de foi en Fa mitohiza ao anatin'io lalanareo miaraka amin'ny Jesosy io. promis qui a une espérance vivante Izay nampanantenainy fa isy a fanantenana velona. céleste dans le futur. Dia ilay a voninahitra ho avy, voninahitry ny lanitra any amin'ny ho avy. Tout ce qu'il a parlé à ces chrétiens juifs, Noho izany zavatra rehetra nyresahany tamin'ny kristiana jiosy reto, tu comprenez que la foi dia ozy izy ao ka ho azonareo fa ny finoana dia fatokina, quelque chose que vous espérez dia fatokina ny amin'ny zavatra antenaina ozy izy. par rapport à une promesse que Dieu a faite. Manoloana ilay teny fikasana izay nomen'Andriamanitra anareo. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dia izao no lazainy manaraka hoe fanehoana ny zavatra tsy hitako. Donc on ne voit pas la chose qui va venir, Noho izany a mbola tsy hita ilay zavatra ho avy. mais on a une confiance et on a la foi. Fa manana fatokina ary manana finoana isika that is fa the reality. zava-misy marina izany. Sans la voir. Without Na dia mbola tsy hita azy. Allons lire le dernier verset du chapitre 11. Dovaka itsika ny andinin'ny farany ao amin'ny toko farak ambin'ny folo io. Que tous ceux qui ont eu la foi, Mba entiko hanehoana anareo fa ireo olona rehetra izay nanana finoana, many among them, maro tamin'izy ireo, izay nijaly, qui ont payé le prix. izay nandony vidiny, Le verset 39.
andininy fasivy amin'ny telopolo 9. Tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. ary reo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana Pas encore reçu, mbola tsy niraisin'izy ireo zany mais ils la recevront. fa tsy maintsy ho raisin'izy ireo anefa Le plan de Dieu. satria ny dravitr'andriamanitra Le verset 40, c'est le plan de Dieu. satria ny andininy fahefapolo dia io ny Ayant en dravitr'andriamanitra vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. fa andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbia eo koa isika Au moment de l'enlèvement de l'Église, zany hoe amin'ny fotoana fampakarana ny fiangonana ces hommes-là reo olona ireo qui espéraient, izay nanantena espéraient dans quelque chose qu'ils croyaient. izay nanantena ny zavatra izay ninona izy ireo Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses, mais ils les ont vues et saluées de loin. ozy isy andiny fahatelo ambe folo hoe ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa natazana azy eny lavitra eny izy ka raviraviny araba Ils azy étaient des voyageurs sur la terre, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy mais que la fin devait être fa ny any amin'ny farany a chose qu'ils attendaient dans la dia foi. tokony a ho tanteraka zany ilay zavatra nantenain'izy ireo tao amin'ny voninahitra Continue dessus là. dia hitoy amin'izany ihany isika andiny fahefatrambin'ny folo Ainsi montre qu'ils cherchent une patrie. fa izay milaza an'izany zavatra any dia maneho maromarona fa mitady izay ho taniny izy S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. ary raha tahinona tsy aro ny tany nialana izy dia ho nahita andro iverenany An opportunity to return. En d'autres mots, s'ils n'avaient pas vu la promesse In other de words, la gloire céleste, raha atao amin'ny teny hafa zany hoe raha toka tsy tazan'izy ireo a ilay fampanantenana na teny fikasana ny amin'ny voninahitra ho avy a dia miverina tany aoriana izy ireo 16 nous dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. fa ozy izy ny eo amin'ny andiny fahinambin'ny folo hoe fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny teny any an-danitra Donc, Teny la any définition an-danitra de la foi, so the definition of noho izany famaritana amin'ny finoana dia tonga avy amin'ny de quelque chose, famaritana une réalité dans notre cœur qui est la foi, dia miainga avy amin'ny zavatra misy marina ao am-pontsika dia ny finoana izany la foi emmène une espérance dans quelque chose qu'on n'a pas vu mais qu'on attend. ary io finoana io a dia mitarika antsika ho amin'ny fanantenana ny zavatra tsy hita sy endrasantsika C'est ça la foi. zay atao hoe finoana e Bon, il n'y a pas de problème d'utiliser cette définition noho izany a tsy misy olana mampiasa an'io famaritana io pour recevoir quelque chose de Dieu, mba handraisana zavatra avy amin'andriamanitra et pas selon nos désirs et notre volonté, fa tsy mifanaraka kosa amin'ny sitrapontsika sy ny faniritsika la volonté de Dieu. fa aoka hifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra sy ny fanirian'andriamanitra Dieu puisse nous donner ce que nous avons besoin selon sa volonté. noho izany tsika aoka hiandra izay katsahan'andriamanitra irian'andriamanitra ho antsika araka ny sitrapony Il ne nous donne pas toujours ce qu'il a prévu pour nous le lendemain. ary andriamanitra tsy hanome antsika velively a izay nampanantenaino antsika hoe rapitso dia ny rapitso Attendre. fa ndraindray tsika tia ny andry Mais c'est toujours dans sa volonté. fa nefany a ao anatin'ny sitrapony foana ny atanteran'izany mazava Et cela est démontré bien clairement dans Romains chapitre 4. ary a dia aseho mazava tsara zany ao amin'ny romanina toko faefatra Concernant Abraham. rehefa miresaka ny amin'ny abrahama izy Verset 18. manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo C'est la même chose que Paul va dire là. Ce que dia on mitovy vient amin'ny d'écrire, nio mihitsy a ny ambaran'ny paoly eo a s'applique à Abraham. izay a vao niresantsika teo a fa niresahan'ny paoly momba ny abrahama This applies exactly to Abraham as well. Espérant contre toute espérance. ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro izy araka ny voalaza hoe According to what was ho spoken. tahaka izany ny taranakao Et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé. It goes on to andeny fahasivambeny folo azy satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrany maty Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. fa efa tokony ho 100 taona izy and the deadness of Sarah's womb. sy ny fahafatesan'ny kibony Sara. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasana tamin'ny tsy finoana izy Not waver at the promise of tamin'ny God. teny fikasan'Andriamanitra You see tamin'ny that tsy promise finoana. coming back in there again? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction But was strengthened Fa nampahereziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. fa izay nolazainy God had dia promised, hainy atao he was koa. also able to perform. Et c'est pourquoi il fut imputé à justice. Dia nisaina ho fahamarinany izany. Righteousness. Et c'est la raison pour laquelle la justice lui fut donnée, parce qu'il a cru. And that's why righteousness Nefa tsy ho azy ihany nanoratana fa nisaina ho azy izany. La parole de Dieu nous dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa mandeha amin'ny finoana. La foi dans la promesse de Dieu. faith Ny finoana n'ilay teny La foi dans la fikasan'Andriamanitra, parole qu'on reçoit. ny finoanany amin'ilay teny izay voaraintsika, La foi dans la révélation que nous recevons. ny finoanany amin'ilay fanambarana izay voaraintsika. Donc on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Noho izany tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa mandeha amin'ny C'est ce finoana. que l'auteur du livre des Hébreux les encourageait à ne pas marcher par la vue mais par la foi. Azay no aporisian'ny mpanoratra ny Hebreo hoe mba tsy handeha amin'ny fahitana izy ireo fa handeha amin'ny finoana. by sight. De la manière que Abraham a marché, Mitovy amin'izay nandehanany Abrahama, non pas par incrédulité, il n'a point douté. Not in tsy unbelief. tamin'ny fisalasalana noho ny tsy finoana. C'est pourquoi nous passons par des moments durs dans la vie, Zay indray mahatonga antsika mandalo fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainantsika, des épreuves difficiles. fitsapahana mafia, sarotra, Mais nous restons dans la foi concernant la promesse de Dieu. fa mitoetra mitahiry ny finoana isika ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui Ka s'appellent fantatsika ao anatin'izany fa zavatra rehetra dia miara-miasa soa an'izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. C'est ça la foi. Zany ane ny finoana e. Espérant contre toute espérance. Tena tena natoky indrindra, Absolument rien. There was absolutely tsy misy nininona, Concret nothing concrete. zavatra sur azo laquelle tsapahitanana, il pouvait se tenir. tsy zavatra azo tsapahitanana afaka ny fikirana zany Mais teo, il avait une chose fa tokana ny nananany de Dieu. The dia promise of teny God. C'est fikasan'Andriamanitra. tout ce qu'il avait. Izay ihany nananany. Dessus qu'il s'est reposé. Ary tamin'izany no nianteherany. Tout autour de lui, Na dia manodidina azy rehetra aza, montrait exactement le contraire. dia naneho ny mifanohatra amin'izany. Impossible. Tena tsy azo heverina, Impossible. tsy azo heverina. C'est pourquoi quand nous sommes bénis par la grâce de Dieu d'être sauvés, Zany no antony hoe rehefa nitahina isika no ny fahasoavan'Andriamanitra satria voavonjy, de retenir fermement les promesses de Dieu. dia mila fikiritsika mafy ao anatsika ny teny fikasan'Andriamanitra. Qu'importe ce qu'il y a, ce qu'on voit, ce qu'on entend, Na- ce qu'on expérimente, na inona mejahatra andalovantsika, iainantsika, lalovantsika, tendance, ny finoana It's a dependence. dia It's a trusting and dia fiankinana amin'izay lazain'Andriamanitra, a accompli. ny amin'ny zavabitany, Et ne jamais vivre par les circonstances de la vie. ka hitarika antsika hiaina hiatrika an'ireo zava-mitrangy ao amin'ny fiainana. La foi, so the Noho izany ny marina dia ho velon'ny finoana, seulement pour terminer la course, pour achever cette course, tsy hoe amarana ny azakazaka ihany, de garder la foi jusqu'au bout en Jésus, fa hiazona ny finoana hitahiry ny finoana hatramin'ny farany ao amin'i Jesosy, tourner de ma foi en Jésus, ka tsy hiodina hiala amin'ny finoko an'i Jesosy aho mes problèmes, mes persécutions, qu'importe. noho ny hiala amin'izany finoana izany noho ny fijaliako sy ny fizahany toetra andalovako. Hébreu était qu'il ne voulait plus
accepter la persécution. fa ny olona nyreto kristianina hebreo reto dia tsy tia naiky ny fanenjehana ntsony izy ireo, Plus facile pour eux. Religion was far ary ny fomba mpivavahana lasa fomba tsotra ho an'izy ireo. Et l'auteur les exhorte dans la foi. and the Ary ny mpanoratra dia naporisika azy ireo tamin'ny finoana Regardez à la promesse. dia hozy izy mpanjino ilay teny fikasana e. C'est pourquoi la foi That's est why- une assurance, That's why Zahay no antony ny finoana dia fatokiana démonstration des choses qu'on ne voit pas. sy fanehoana ny zavatra tsy hita. not seen. Amen. Amen. Clair? Mazava. Et ces chrétiens hébreux n'avaient pas encore perdu la foi, Ary mbola tsy very teto amin'ireto kristianina hebreo reto akory ny finoana, Their faith. mais l'espérance. fa ilay fanantenana kosa dia very. C'est pourquoi l'auteur leur dit que l'espérance, c'est l'encre de leur foi. Zay nahatonga ny mpanoratra ny laza hoe ny fanantenana hozy izy ny vato fantsiky ny aina. De leur âme. Vato fantsiky ny aina. L'espérance, Ny fanantenana de notre âme. dia io ny vato fantsiky ny aintsika na ny Qui fanahintsika. nous fait continuer. Io zany a mahatonga antsika hanohy. L'auteur leur montre. Zay ny tia mpanoratra aseho azy ireo e. C'est ça qui va vous ancrer Izany no ampiorina antsika. dans la foi. In our faith. Ampiorina antsika amin'ny finoana. That is the promise. Izany ny teny fikasana dia zao hoe hitoerantsika ao anatin'ny fanantenana. That's what they had lost. Zay nefa ny very teo amin'izy ireo a, ilay fanantenana Était trop forte. Persecution. mafy loatra mantsy ny fanenjehana Enlever l'espérance. And that ka nanala teo amin'izy ireo a moved that. ilay fanantenana Mais pourquoi vivre la chrétienne? voninahitra. Then why live? Inona no antony ainantsika fiainana maha-kristiana raha tsy misy zavatra manaraka an'izany? If there's nothing that follows thereafter. Dans l'éternité avec Dieu. Hoe tsy misy antenaina zany any mandrakizay miaraka amin'ny tompo. Hijaly fotsiny ve tsika? Hiaritra fotsiny. Christ pour rien. Lasa nahaka an Kristy tsy amin'ny antony zany tsika. Fa tsy zay. Ok? Donc, la foi, c'est cette habilité qu'il y a en nous, cette force qu'il y a en nous, Noho izany ny finoana dia ilay hery a, ilay tanjaka, ilay fahaiza-manao anatintsika. cette habilité Ilay herijika de croire en attendant inotsika mandra-piandriny vient dans le futur. mandra-piandra n'ilay zava-misy marina zay tokony hitrangany amin'ny ho avy. That is to come in the future. C'est pourquoi si Dieu, on met ça dans le domaine pratique, dans le domaine naturel, Zay no antony hoe raha raisitsika eo amin'ny sehatra Way, fampiarana ilay izy eo amin'ny hita maso a. donner certaines choses if God was Raha ohatra miteny aminao Andriamanitra hoe azo zavatra anankiray ianao ohatra par la foi, dia mananjo ianao amin'ny finoana continuer à croire en espérant dans la réalité de ce que Dieu a dit. hoe hitoy ianao a iny foana fa tsy maintsy ho tanteraka izay Alors, nolazain'Andriamanitra. qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Église a tourné la définition même de cette foi Fa inona ny zavatra nitranga tena nahodin'ny fiangonana ny famaritana mihitsy an'io finoana io. reliée avec ce que Jésus a enseigné dans l'évangile de Marc. Ka ampifandraisy olona amin'izay lazain'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny Marka. Gospel of Mark. Chapitre 11, Marka toko faha 12, verset 20. andininy faha 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Ary no maraina raha nandalo izy dia hita amin'ny fahefanalazo hatramin'ny fakan'ilay aviavy ary Petera nasasaka nanao taminy hoe raby eo indro fa efa malazo ilay aviavy La nozoninao. parole, il leur dit, ayez foi en Dieu. Jesosy namalaka nanao hoe Si quelqu'un dit à cette montagne, il faut bien suivre. Si quelqu'un dit à cette montagne, ou parle, Listen to this very carefully. Jesosy namaly hoe manana finoana an'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa eno tsara na zovy ilaza amin'ny tendrombohitra ity hoe Be removed and cast into the ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et Mifindra. il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Whoever says mifindra ka mianjera ny an-dranomasina ka tsy hanahanao ampony fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. whatever he says. La chose importante que Jésus veut démontrer, Ny zavatra lehibe tiany Jesosy aseho eto a, Trying to show here, c'est que si tu veux dire quelque chose à cette montagne, raha tia teny zavatra amin'io tendrombohitra eo ianao a, qu'elle avance dans la mer, ka hianjerany tendrombohitra, la première chose importante, c'est que tu ne dois pas douter, mais que tu dois avoir la foi. dia ny voalohany tena tiany ampita dia zao aza misalasala ianao fa manana Et finoana. alors tu peux dire à la montagne. Dia vitsy zay a vao afaka miteny amin'ilay tendrombohitra ianao hoe mianjera. Tu ne peux pas dire à la montagne sans foi, ôte-toi de là. Fa tsy afaka miteny amin'ny tendrombohitra ianao hoe mialahy eo nefa ianao aza tsisy finoana. Une théorie, c'est pas une Io ne tsy théorie tsy teknika io a, Premièrement, il y a besoin d'avoir cet élément de foi. fa mila manana ilay singa ny finoana ao am-po aloha isika voalohany indrindra. and that Izay zava-misy marina Je peux parler. dia vitsy zay vao afaka Et miteny Paul aho. montre cela aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12. Ary a Paoly ihany koa dia maneho antsika an'izany ao Korinthiana faharoa toko fahaefatra andiny faharoa ambin'ny folo. Il dit: ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, so then death is Andiny faharoa ambin'ny folo, koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa aminareo, ary satria manana izany fanahy finoana izany indrindra izahay araka voasoratra hoe moi j'ai la foi dans mon cœur que quand je suis prêt à mourir à moi-même, c'est la vie de Christ que j'aurai pour vous transmettre. inona zany tiany Paoly tenenina ozy izy hoe zaho ozy izy rehefa vonona ny hofatiny amin'ny momba ny tenako a dia tsy maintsy handray ny fiainan'ny Kristy anareo anatinareo. life of Christ that I will have in return. Et il dit, alors, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, Dia ny fahatelo ambin'ny folo, c'est pourquoi j'ai parlé. ary satria manana zany fanahy finoana izany indrindra izahay araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny. Nous aussi nous croyons, il dit, Dia ozy izy hoe dia mino koa izahay ka c'est pour ça que miteny, nous parlons. And therefore we also speak. ka miteny koa izahay. J'ai parlé et puis j'ai cru. Izy zany tsy niteny hoe Spoke and then I believed. miteny aloha vao mino, Il a dit, j'ai cru, fa ozy izy hoe mino aho, j'ai la foi dans mon cœur. manana finoana ao Que quand je am-poko. donne ma vie, Rehefa manolotra ny aiko aho, rehefa fatiantokany amin'izany aho, au retour, dia mandray fiainana Kristy aho tambon'izany ma vie soit formée. mba hahafahan'ilay fiainana miseho eo aminareo, Puisse agir en vous. ahafahany zany miasa eo aminareo. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Fa inona ny ataon'ny fiangonana? Alors l'Église invente une doctrine, Dia mamorona fotom-pampianarana fiangonana la confession positive. ilay fiekena teny tsara na confession positive. Comment tout cela est entré dans l'Église. Dia ohatr'izany ny fomba nahafahany zany tafiditra ao anivon'ny fiangonana, mila miaiky fotsiny a, De foi, tsisy resaka finoana. c'est pas une question d'une réalité que j'ai dans mon cœur, la foi dans mon cœur. Tsy misy resaka mihitsy hoe tena iainako marina ao am-poko ny finoana, fa miteny fotsiny aho J'aurai quelque chose. dia mandray zavatra aho aorianan'izay. Même si je suis dans l'incrédulité, je confesse quand même. Na dia tsy mino aza dia miteny fotsiny ihany. Et s'il ne doute point dans son cœur, Fa ozy izy ne Jesosy hoe raha tsy mianahana ao am-pony izy ka mino, il croit que ce qu'il dit arrivera. dia ozy izy hoe mino fa tsy maintsy ho tanteraka izay lazainy ao am-pony. Mais la confession positive Fa ilay fiekena teny tsara la foi. excludes. dia manaisotra ny finoana. C'est un problème là. Zay ny olana eto. Alors on confesse toute la journée, Dia variana on veut toute la journée. mamerimberina teny tsara isika mandritra ny tontolo Le andro, problème c'est que cette doctrine exclut la volonté de Dieu. ary ny tena olana dia ty fampianarany ty a dia manala ny sitrapon'Andriamanitra. La volonté de Dieu ne rentre pas en compte dans cette doctrine. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy tafiditra ao anatin'io fotom-pampianarana io.
dia ny fiekena teny tsara izany na confession positive. Ne cherche le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas la peine. Tsy mila mikatsaka akory hoe inona sitrapon'Andriamanitra, drafitr'Andriamanitra, God in it. Nous parlons et nous confessons ce que nous voulons. fa miteny izahay miaiky an'izay tianay ekena sy tenenina. Des prédicateurs comme Charles Capps, comme Fred Price, comme Kenneth Copeland. Misy an'ireo mpitoroteny ohatra tahaka an Charles Capps, Fred Price, Kenneth Copeland. Noyés dans la confession positive. Izay miropoka tanteraka anatin'io fiekena teny tsara io na confession positive. Nous possédons ce que nous confessons. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao hoe tsy maintsy azonay izay lazainy vavanay. D'autres mots, c'est la volonté de l'homme et la puissance de la confession positive. Dia raha mbola atao amin'ny teny hafa dia zao hoe sitrapon'olombelona ary ny herin'ny confession positive no inona. Le pouvoir de la langue. Zany hoe ny herin'ny teny zany. Voyez comment c'est détourné? Tsy haiko na hitanareo ny fivolian'ilay zavatra. Et tous ceux qui sont entrés dedans Aza rehetra tafaroboka ao a, Entered into that, like not myself. tahaka ny tenako tany aloha, trompés. dia ny efarany a dia voafitaka. C'est pourquoi la foi n'a rien à voir avec la confession positive. Izany no antony ny finoana dia tsy misy idiran'ny fiekena teny tsara velively. Cette foi est la plupart du temps orientée vers les choses matérielles de la vie. Azay mahatonga hoe lasa ny vily lalana makany amin'ny zavatra ara-materialy ny fiainana ny finoana. Que les choses qui concernent le royaume de Dieu. Raha tokony banjina sy fantoka kokoa makany amin'ny zavatra ny Le fanjakan'Andriamanitra. royaume de Dieu. And when we Ary rehefa mikatsaka fanjakan'Andriamanitra, Comprendre quelle est la volonté isika de Dieu pour le royaume de Dieu. dia ho azontsika ho tahaka antsika hoe na sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra, Le royaume de Dieu. dia hanana finoana isika mazava ho azy mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra. Problème d'avoir la foi que Dieu pourvoit à nos besoins, qu'il s'occupe de nous, qu'il prend soin de nous. Il n'y a aucun problème. Tsy misy olana mihitsy hoe manana finoantsika mba hikarakara antsika, hitsinjo antsika Andriamanitra, tsy misy olana. Au fait, c'est quelque chose que nous avons besoin. Ary ny tena marina sa tena zavatra tokony hinoantsika zany, hananantsika finoana. De nous, Mino isika fa Andriamanitra hitsinjo antsika, pourvoir à nos besoins. hikarakara antsika hamaty izay rehetra ilayntsika. problem in that. Tsy misy olana ao Non seulement anatin'izany. pas de problème, mais Dieu désire voir cette foi-là en nous, une dépendance totale en lui. Ary tsy vitany hoe tsy misy olana fa fanirian'Andriamanitra mihitsy mba hiankina antsika tanteraka aminy. Donc si nous regardons à ces grands hommes de Dieu, No zany rehefa mijery an'ireo lehilahin'Andriamanitra lehibe ireo dans tsika, Hébreux chapitre 11, izay hitantsika amin'ny Hébreu toko farak ambin'ny folo, un petit peu dia hitantsika kely a, la raison pour laquelle Dieu leur a donné la foi. dia ho jerentsika hoe inona no antony nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny finoana. C'est que Abraham n'a pas demandé ça. Ary ny tena mahatalanjona dia zao i Abrahama tsy mba nagataka an'izany, Un païen, nefa jentilisa. en train de vivre quelque part avec sa famille, et Dieu lui parle. Izay a miaina tany amin'ny toerana sitaka niaraka tamin'ny ankonina nefa mitenenan'Andriamanitra. Was he looking for faith? Katsaka finoana ve izy? Absolument pas. Tsia, Mais Dieu l'ayant choisi, fa Andriamanitra izay nifidy azy, donne la foi nanome azy finoana dans une promesse. ao anatin'ny teny fikasana. Dia nino izy? Crois, Ary nino izy? And what does he do? il obéit. Dia inona nataony? Nakatoa izy. L'obéissance, c'est la démonstration de la foi. Ny fakatoavana dia Amen. Et il parle. fanehoana ny finoana. Went. Dia lasa izy, Verset nandeha 8 izy. du chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreu toko farak ambin'ny folo andin'ny fahavalo, finoana ny nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo nolova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay Je alehany. vous ai dit au début que la foi, c'est un élément spirituel, une force spirituelle qui agit en nous pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande, quelle qu'elle soit. Zany na tonga ny teny anareo hatrany am-boalohany hoe ny finoana dia singa ara-panahy, hery ara-panahy izay miasa ao anatsika mba hanaovantsika izay takian'Andriamanitra amintsika na inona zany. Et elle vient de, et Whatever it might be. elle vient de Dieu. Ary avy amin'Andriamanitra izy io. Amen. Noé faisait. Inona nataony Noa? Mais Dieu trouva
que c'était un homme de bien, nefa hitan'Andriamanitra fa olona tsara izy Dieu donne la foi. dia nomen'Andriamanitra finoana izy Ah ben, va construire une arche. dia hozy izy dala manao samby fiara ianao Frères et sœurs, il fallait bien une vraie foi dans son cœur pour aller construire une arche. fa minoa anareo raha lasiana ba fa tena nila finoana lehibe tokoa izy anaovany an'io samby fiara io samby fiara goavambe Machin qu'on fait, qu'on va vendre là. io zany tsy hoe samby kely varotana amin'ny mpizahatany akory Tourist here, not a small little. zavatra kely Parler d'un navire. fa tena hoe samby goavambe Pourquoi? inona no antony Parce que Dieu voulait emmener un jugement sur la terre à cause de leur qualité de vie. satria te hitondra fitsarany eto ambonin'ny tany Andriamanitra vokatry ny kalitaom-piainana nisy tamin'izany Donc, pourquoi Dieu donna la foi à Abraham? dia inona zany no antony nanomezan'Andriamanitra finoana an'i Abrahama For a ho ana teny fikasana Promesse. promise teny fikasana mahakasika ny fiangonana C'est moi, les païens, mahakasika asy anao zay jentelisy e pagans. qu'à travers sa descendance, hoe amin'ny alalan'ny la taranany descendance de Isaac, taranaka Isaka Isaac, viendrait Jésus. dia avy amin'izany niaviany Jesosy En lui, aza rehetra mino azy sera justifié par cette foi-là de la même manière qu'Abraham fut justifié par la foi. dia ho amarinina amin'io finoana io tahaka ny namarinana ny Abrahama tamin'io finoana io Même chose. mitovy ihany zany Donc, Abraham reçut la foi pour l'accomplissement du plan de Dieu pour les païens. noho izany a nandray a finoany Abrahama mba ho fanamarinana ny jentilisa Et, que, for pagans. et pour que Dieu donne aux Juifs Israël. And ka afan'Andriamanitra manome any jiosy a ny Israely ihany koa On va parler de ces As choses-là they ce matin, mais voilà la raison pourquoi Dieu mit la foi dans le cœur d'Abraham. fa we're going to speak of all iresaka amin'izany zavatra zany tsika amin'ity marainty a fa zay zany no antony namezan'Andriamanitra finoana ny Abrahama Pour laquelle Dieu mit la foi dans le cœur de Noé. ary ny antony anomezan'Andriamanitra finoana tao-pony Noa ihany Pour koa accomplir le plan de Dieu. mba ho fanatanterahana ny drafitr'Andriamanitra Priorité. satria izay ny lahara-pahamehana Chapitre 11. vakio ny toko faraky ambin'ny folo iray manontolo Tous ceux qui avaient la foi, ireo olona rehetra izay nanana ny finoana izay nomeny tompo azy accomplir son plan. dia izao hoe ny finoana dia ho fanatanterahana ny drafiny Dieu donna la foi aux parents de Moïse. nanome finoana ny ray aman-dren'ny Mosesy mihitsy aza ny tompo Vous n'allez pas vous plier devant Pharaon. you are not tsy allowed to anaiky ny farao ianareo Ils ont caché ce petit enfant Moïse. dia nafenina izy ireo ilay zazakely dia Mosesy zany Comment ils ont fait pour pouvoir se rebeller contre l'ordre de Pharaon? ahoana nafahan'izy ireo a nanohatra ny fitondran'ny farao was it just eritreritra izy ireo manokana ve vinany manokana ve tsia Il y avait quelque chose en eux, cette foi en eux pour dire oui, cet enfant, on va le préserver, il y a quelque chose pour lui. fa ny zavatra tao anatin'izy ireo finoana hoe tia zazakely tia ho tahirizina izy ty arovana Juste le verset, à partir du verset 25. dia vakioko aminareo a Même qui avait la foi. manomboka amin'ny andininy fa 5:20 a izay Mosesy izy tena ny aza dia nana finoana ihany koa Traiter avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. dia ho sisy aleo ny aza ho sisy mifidy mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana of sin? Il regarda l'opprobre de Christ, Esteeming the reproach nanao ny comme une fanaratsiana richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoa any Egipta satria nijery ny famalitsoa izy La promesse, the promise. ilay teny fikasana cette même promesse qu'il n'a pas encore eue, ilay teny fikasana mitovy izay mbola tsy azony a que tous ces hommes-là que nous lisons dans Hébreux chapitre 11 Reo. n'ont pas encore reçu. olon'Andriamanitra rehetra vakitsika amin'ity Hebreo toko faraky ambin'ny folo ity mbola tsy nandray an'izany But they had faith. Et l'espérance. fa nanana finoana sy fanantenana no teny fikasana io izy ireo And they had ka nanaiky ho fa tiantoka ny zavatra rehetra izy ireo Concernant la récompense.
nefa mbola tsy nahita velively lay famalitso izy ireo. Amen. Amen. Donc, Moïse a eu la foi. Pourquoi? Noho izany nanana finoany Mosesy satria nahoana? La délivrance du peuple. The deliverance of Ny God's people. La délivrance du peuple. fanafana ireo vahoaka an'Andriamanitra tao Egypte, Le plan de Dieu. ary mba hizora ny drafitr'Andriamanitra araka ny tokony izy ho an'ny Israely. Donner la foi dans son cœur. Zay ny antony nanomezan'Andriamanitra finoana Mosesy. Il ne faut pas que l'Église tourne son regard vers les choses de la terre plutôt que d'accomplir le royaume de Dieu. Fa aoka ny fiangonana tsy hampitodika ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny zavatra ny tany raha tokony habanjina azy ireo ny zavatra ny Being fanjakan'Andriamanitra. established on the earth. Things of the kingdom. Amen. C'est ça. Zany, That's what it's about. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour le royaume de Dieu? zay no antony antsonantsika ho an'ny Le fanjakan'Andriamanitra. matin à 8 heures le soir et être fatigué, dîner, aller dormir et dire merci Jésus avant de dormir. Ny antsonantsika ve hita amin'ny fito maraina dia mirava amin'ny 7 alina mandeha miasa dia misakafo hariva dia hisaotra ny tompo fotsiny ambony fandriana misaotra tompo. Zay ve? Et Dieu nous donne la foi pour ça. Dia men'Andriamanitra finoana ve tsika noho ny amin'izany fotsiny? Courage de travailler de 7 heures à 7 heures. Hoe tena hoe ananantsika hery hita amin'ny fito maraina ka hatramin'ny 7 hariva Tous les besoins qu'il y a autour de nous. sy ny zavatra rehetra ilaina manodidina antsika. Il ne faut pas fermer nos yeux. Aza manakipo amin'ny masontsika isika. Mettre des blinkers, là, hein, des œillères. You can't just put blinkers. Manao solomaso. Et la vie chrétienne pour nous, mais où est l'accomplissement du royaume de Dieu? Où est ma part Fa dans l'accomplissement du royaume de Dieu? ama kristianina antsika aiza ny anjara briko ho an'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra? Où est ma foi Aiza ny finoko participer à la construction du royaume de Dieu? mba ahafako mandray anjara ho fanorenana ny Où est fanjakan'Andriamanitra? la foi Aiza ny finoana passe mitra amin'ny sehatra hafa mon satria cœur pour ma croissance spirituelle? aiza ny finoko ho an'ny fivoarako ara-panahy, fitomboko ara-panahy? Ça, c'est le royaume de Dieu. Fa zany ny C'est le fanjakan'Andriamanitra. royaume de Dieu. Zany atao hoe Ça, c'est la fanjakan'Andriamanitra. construction de ma vie. Zany ny fanorenana ny fiainako. Ou alors j'ai la foi pour que Dieu me bénisse pour avoir une maison ou je ne sais trop quoi. Oh, Sa ve omena finoana fotsiny mba ho tahin'ny tompo hanangana trano sy ny ambony rehetra? possibilité. Azo heverina ihany Il ne faut pas zany. entrer dans le jeu But we must Fa aokantsika tsy hiditra anatin'ny où l'ennemi veut nous conduire loin de la compréhension de la saine doctrine. hiditra anatina lalao ka ho sarian'ny fahavalo isika hiala ao anatin'ny fatakarana ny fampianarana tsy misy kilema. La foi pour ma vie, Ny finoana ao amin'ny ma fiainako, vie spirituelle. ilay fiainako ara-panahy. my spiritual life. Moi, c'est ce que je veux et c'est ce que nous avons besoin de vouloir. Zany ny riko ary tokony zany ihany koa ny ritsika Et nous rehetra. savons que c'est sa volonté, ça. Ary fantatsika nefa sitrapony zany e. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Raha mamaky tsika ny Efesiana toko 5:4 l'Église des 5 ministères, nanome izy fanomezam-pahasahoana ao amin'ny fiangonana ireo asa fanompoana 5 mba ho fanatanterana ny olo-masina For the works of ho an'ny asa fanompoana. Amen. And so, Noho izany why? inona no antony And we see here on va un petit peu plus loin dans Éphésiens chapitre 4, raha mahita isika jery lavidavitra isika ao amin'ny Efesiana toko 5 où là-dedans, dia ho hitantsika ho jerentsika hoe aiza ho aiza misy antsika ao anatin'io. doctrine sans que vous puissiez vous engager à l'accomplir. Za zany tsy te apitra nareo anatin'ny fampianarana tsy misy kilema raha ohatra nareo ka tsy manolotra ny tenanareo anatin'izany. Quelque chose pour simplement connaître, comprendre et puis c'est tout. Io zany tsy zavatra hoe mila fantatra na fahalalana fotsiny, fully aware of it, Nous that's all. avons besoin d'une expérience. fa mila miaina azy La isika foi que Dieu nous donne. miaraka amin'ilay finoana azy omen'Andriamanitra antsika. Un raisonnement ni une compréhension. Io zany tsy fahalalana na fatakarana Dieu fotsiny, nous donne la foi. fa rehefa manome finoana antsika Andriamanitra Pourquoi c'est? dia mila azontsika inona ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika an'izany. Ary rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika sitrapony Chose est dia certaine, c'est que la volonté de Dieu aujourd'hui ho azontsika zavatra azo antoka That this morning, God's dia ny zavatra katsan'Andriamanitra ho antsika rehetra androany agir spirituel, dia ny ahitany antsika hitombo ara-panahy établir en Jésus. and become ho tafahorina ao amin'i Jesosy, ahery
afin de ao tenir amin'ny Kristy ferme dans le mauvais jour. mba ahafahantsika ho tafajoro amin'ny andro mahory. Donc ma foi, No zany ny finoko ma vie, ma ho an'ny foi, fiainako a, pour exercer le ministère, ny finoko a ahafahako manao ny asa fanompoana, manatanteraka ny asa fanompoana. ma foi pour accomplir le plan de Dieu. Finoko a mba ahafahako manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Place dans la construction de l'Église et du royaume de Dieu. Aiza ho aiza ny toerako a ho an'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny toerako amin'ny maha-kristianinahy. Vision d'aller partout de dire oui, moi je vais à l'église chrétienne, moi je crois en Jésus. Move ampy milaza hoe za efa mamonjy fitoam-bavaka ny amin'ny eglizy kristiana, za mino an Jesosy. Église chrétienne, and that's it. Fa atao fotsiny zany. What are you doing? Le dimanche matin, je prends ma voiture, je viens. Ampy ve ny hoe mamela ny fiarako a ny alady maraina dia lasa. Est-ce que tu es satisfait dans ton cœur que tu es en train de grandir spirituellement? Move efa afa-po ianao anatin'ny fonao fa mitombo ara-panahy. Tu es en train de fortifier ta foi, That God is Hoe efa strengthening your faith? mampatanjaka ny fononao ianao, engagé, ahafahanao a manolotra ny tenanao, identifié avec Christ, And identify manahaka ny with Kristy, à souffrir pour lui, à mourir pour lui, hiaritra ho azy, hijaly ho azy, ho fato ho afin que azy. sa vie puisse se manifester en toi. Ahafahan'ny fiaina niseho aminao, amin'ny alalanao, ilay finoana ho amin'izany zavatra zany. Le roi, la construction du royaume de Dieu. Ho hitanareo ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Ces Reto patriarches-là ont perdu leur vie reto patriarika reto tena nafony ainy pour accomplir le royaume de Dieu. mba anatanteraka ny fanjakan'Andriamanitra. Donc non seulement la foi, la saine doctrine, Noho izany a tsy vitan'ny finoana ny fampianana tsy misy kilema, situe. fa aiza no misy anao, Où yourself. est-ce Where que do you tu te stand? situes aiza ho aiza no misy anao, avec cette toerana foi misy que Dieu anao donne? ao anatin'ny finoana azy omen'Andriamanitra anao io. Et nous avons entendu ce matin la voix du Seigneur. Ary enontsika tamin'ity maraina ity feon'ny tompo Écoutez, d'être à l'écoute. dia miaino aoka hiaino, Écoute de la parole de Dieu. Attentive. hiaino amin'ny tenin'Andriamanitra. Ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ary mitady ny finoana isika kanefa tsy manolotra ny tenantsika isika. On veut la foi pour nous permettre de traverser les épreuves. Mila finoana isika ahafahantsika miampita ny fizahan-toetra. Zay ny Tu veux ilainao. la foi, mais tu ne veux pas te donner à la parole de Dieu. Mila finoana ianao kanefa ianao tsy te hanolotra ny tenanao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Et au lieu que ce soit la foi qui dirige nos vies, ce sont nos pensées, les Ary raha circonstances. tokony ny finoana no mitarika ny fiainantsika dia lasa ny saintsika, ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana, ny saina avy amin'ny fahavalo. It's the words of the enemy. Voilà ce qui dirige notre vie. Lasa zany no mitondra ny fiainantsika. Pas intéressé avec la parole de Dieu. Fa tsy liana velivelony amin'ny tenin'Andriamanitra isika. La parole de Dieu. Rehefa tsy lianany amin'ny tenin'Andriamanitra isika, D'où la foi va venir. dia aiza ny angian'ny finoana, aiza ny avian'ny Oui, il y a finoana. des exceptions, bien sûr, Abraham. Mazava ho azy misy ny exception tahaka ny Abrahama, efa rentsika teo, Mais il n'y avait rien. fa tsy nisy Nous avons la ninona. parole de Dieu. Fa manana ny ten'Andriamanitra isika, Nous avons tout. manana ny zavatra rehetra isika, ahafahantsika manorina ny Nous ne finoantsika. pouvons pas agir et vivre toute la journée par des circonstances, par ce qu'on entend. par ce qu'on Fa isika zany a tsy afaka miaina ny tontolo androntsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetrika, ireo zava-mitranga sy ny ambiny Alors, rehetra. à ce moment-là, on rétrograde dans notre foi parce qu'on marche par les circonstances et par la vue. Fa raha izany dia lasa mihembotra amin'ny finoana mihitsy isika satria amin'ny fahitana sy ny zavatra andalovantsika no iainantsika. La foi dans le miracle. Dia aiza ilay finoana ny fahagagan'Andriamanitra hoe inona no afaka ataon'Andriamanitra. Et on parle, et on pense, et on partage sur tout ce qu'on voit, sur tout ce qu'on entend. And we share Dia miresaka isika mizara ny zavatra rehentsika sy hitantsika. that are around us in the natural, and we hear. C'est pas la foi, ça. Fa tsy finoana anie zany. La foi, non, c'est pas la foi, ça. Tsy finoana zany ka. Crédulité, Fa tsy finoana zany fisalasalana ny anaran'izany. c'est contrôlé par les pensées de l'homme. Satria feheziny fisainan'olombelona, Constance de la vie. feheziny zava-mitranga eo amin'ny fiainana. La foi tient, Fa ny finoana dia mijoro, Stands. nous fait tenir. mahatonga antsika hijoro.
Ça tombe, ça s'écroule devant nous, ça fait je ne sais trop quoi. Falls, mety crumbles around us. lava mirotana manodidina antsika fa mbola mijoro isika. Amen. Amène dans l'air ça ou amène dans quoi? Amen eny amin'ny rivotra ve zany sa amen ao amin'inona? Hein? Non mais c'est vrai mes frères et sœurs. Fa marina anie zany raha lasiana bava e. Et puis on dit on fait confiance à Dieu. Dia avy eo tsika miteny matoky an'Andriamanitra Tu fais izahay. confiance à Dieu mais en même temps tes paroles, ce que tu vis par toutes ces choses que tu vois autour de toi. Fa matoky an'Andriamanitra ianao kanefa ny zavatra iainanao dia zavatra hitanao sy tazanao no ambaranao. Donc nous savons, la parole de Dieu est tellement claire. Noho izany fantatsika tena mazava loatra ny tenin'Andriamanitra, Tellement claire mazava loatra de ce que Dieu est capable de faire. ny zavatra vitan'Andriamanitra hain'Andriamanitra Son tao plan et sa volonté. momba ny drafiny sy ny sitrapony. Et Dieu agit à sa manière, en son temps, quand il veut, comment il veut. Fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fotoanany amin'izay tiany anaovana an'izany. The way that he wants to, how he wants to. Et il ne faut pas croire que Dieu a changé Ary aza mino ianareo fa niova Andriamanitra, parce qu'il y a des choses que nous voulons voir et que nous ne voyons pas. satria misy zavatra mety hoe tiantsika hita fa mbola tsy nitranga, See them. Et il y a des choses que nous voyons et que nous ne voulons pas voir. ary misy zavatra ihany koa mitranga sy hitantsika nefa tsy tiantsika hitranga sy hita izany. Mais ce n'est pas le langage qui compte. Fa tsy ny teny ny zava-dehibe, tsia, La foi fa ny finoana, déterminer quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche. fa ny finoana no hamaritra hoe inona ny zavatra lokon'ny Quand je vavantsika. la foi, mes paroles vont s'aligner avec ce que j'ai dans mon cœur. Rehefa mino sy manam-pinoana dia hifanaraka amin'izay ao am-poko ny alokon'ny That vavako. I've spoken, my words that I've spoken will align themselves with what's in my heart. Une vraie conviction. Tena fandresendahatra marina, Se passe entre, na inona mitranga eo anelanelan'izany je tiens ferme. dia mijoro aho. Stand firm Amen. Amen. Et je construis. and you Dia manangana aho, Construis au travers de la parole. manangana amin'ny alalan'ny teny aho, manangana aho. Parle à mon cœur. as God Rehefa miteny ao am-poko Andriamanitra dia manangana aho Par la révélation de l'évangile. amin'ny alalan'ny fanambaran'ny filazantsara. Ah frère, vous savez, quand je viens à l'église le dimanche matin, oui, j'entends la parole. Hitanareo rahalahy rehefa tonga ao am-piangonana lady maraina dia mareteny aho. C'est tout? Zay ve? Zay fotsiny. Ça va être suffisant pour toi? Ampoanao ve zany? C'est clair, non. Mazava ho azy fa tsia. not going to be Et finalement, tu deviens un chrétien incrédule, Fa ny afaranao dia lasa kristianina tsy mpino ianao, qui doute dans son cœur, izay misalasala ao am-pony, marche par la vue, izay mandeha amin'ny fahitana, langage chrétien. izay manana fomba fiteny kristianina. Mora fotsiny mantsy ahafahantsika manana fomba fiteny hoe matoky aho, mino aho. Mais où est-ce que tu tires ça? Fa aiza ny nazahoanao an'izany? Ao an-tsainao ve? Parce que tu sais que c'est une possibilité. Satria azo heriverinao hoe possibilité ve zany? Tsia. Tsia. C'est pourquoi l'importance de la parole de Dieu. Zay no mazava-dehibe any tenin'Andriamanitra. Et on trouve drôle que les chrétiens ne marchent pas dans la victoire, que les chrétiens subissent des problèmes qu'ils ne doivent pas subir. we find Dia gaga ve isika mahita kristianina mandeha anatina faharesena, mandalo zavatra tsy tokony andalovana? On n'a pas la foi pour délaisser les choses que nous savons pourraient être un piège pour nos vies. Tsy mahavita isika mamotsitra ireo zavatra izay fandrika eo amin'ny fiainantsika. Et dans les temps actuels que nous vivons, Ary amin'izao vaninandro iainantsika on izao ne réalise pas les dangers. dia tsy azontsika an-tsaina ny loza, Au lieu de se séparer de ces choses ka raha tokony hisaraka amin'ireny zavatra ireny isika et payer le prix et perdre notre vie, ka mandony vidiny, and losing our lives, et de ka réaliser que manao les choses fahatiantoka ny meilleures fiainantsika, ka ho takatsika misy zavatra tsara kokoa amin'ny Kristy eo antsika. on donne notre temps, on donne beaucoup de notre temps à toutes sortes de choses qui ne peuvent pas être un bénéfice pour notre vie. Dia aleontsika manolotra ny fotoanantsika, mandany fotoanantsika izay tsy hitondra tombony velivelo ho an'ny fiainantsika. Et le monde est en train de nous, comment dire, proposer tellement de choses aujourd'hui. Ary ankehitriny izao tontolo izao dia tena manolotra zavatra ho antsika. Et nous pouvons ne pas prendre
certaines choses comme étant importantes. dia indraindray tsy misy zavatra tsy raisitsika ho zava-dehibe na manan-danja intsony. La foi pour servir Dieu. Ny finoana ahafana manompo La foi pour faire an'Andriamanitra. beaucoup de choses, mais ce n'est pas la foi pour servir Dieu. Za manana finoana ao amin'ny zavatra rehetra fa tsy manana finoana nompo an'Andriamanitra dia tsy hita mihitsy ianao naiza naiza. Aucune part dans le service de Dieu. Tsy hita mihitsy ianao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra D'autres choses. fa nefa ianao manana finoana ao amin'ny zavatra hafa. Où ça va nous emmener? Dia hitarika antsika ho aiza zany. Le langage ne vaut rien. Ilay fomba fiteny a tsisy tombam-bidiny velively. C'est pourquoi nous tourner vers l'évangile, nous tourner vers la parole de Dieu, Zany no antony hoe fitodiantsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara soutenir notre foi. dia anohana ny finoantsika Ça va nous tokoa. permettre de voir les choses dans l'esprit Ahafahantsika mahita ny zavatra rehetra ao amin'ny fanahy zany et de prier ka hivavaka et de faire confiance en Dieu. ary atoky amin'ny Tompo. Amen. La foi. Ny finoana. Dernière chose, Zavatra farany a la parole de Dieu parle des dons de l'esprit. miresaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy ny Tompo a Et une des 9 dons, un des 9 dons de l'esprit. ny finoana dia iray amin'ireo a fanomezan'ny fanahy anankisivy. On vous montre Iray amin'ireo ny finoana. Dia atsehoko anareo ohatry ny ahoana ny fizotran'izany a. 14. Fizotran'izany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly a toko 4:10 a andininy 9. Asan'ny Apôstôly toko 4:10 a dia ny andininy 9. Et combien sont ceux qui n'ont jamais Ary expérimenté firifiry ny olona tsy miaina an'izany fanomezam-pahasoavan'ny finoana zany a, asehoko anareo iny zany. savoir, Raha tianareo fantatra, vous l'avez déjà expérimenté, si le Saint-Esprit raha efa niaina an'izany nareo raha bon toka de vous choisir, ka safidiany fanahy nareo a, azo an'izany. To choose you to be operate in that gift of faith. le verset 8, Actes chapitre 14. Asan'ny Apôstôly toko 4:10 andininy 9 a. Un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Il est coûté par les Paul. Izy a narian'ny Paoly Et Paul, fixant Une les tourtaine. regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana hositraniny io. dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marchant. Dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotra ao On your feet. And he leapt dia up. niatsambotra raha lehilahy ka Donc, il y a nitsangatsangana. un don de l'esprit qui s'est opéré dans cette situation. Noho izany a nisy fanomezam-pahasoavan'ny fanahy nietsika tao anatin'ity tranga ity. Situation. Il y en a 9, je vous ai dit. Misy anankisivy mantsy izy ireo araka ny teniko anareo teo. Il y a le discernement, Misy an'ireo fahaiza-mamantatra ny fanahy a, Discerning of fahaiza-mamantatra ny fanahy, une parole de connaissance, fa misy ihany koa ireo teny fahalalana ozy izy a, araka ny nambaran'ny Baiboly a, une parole de sagesse. ireo teny fahendrena ihany koa, Et au fait, Paul, ary Paoly a son service pour Dieu. ao anatin'ny fanompon'ny Tompo À a ce moment précis, tamin'io fotoana io indrindra la Bible dit, il voit. dia hozy izy ny Baiboly hoe hitany, Il voit. hitany, Il voit que ce jeune homme hitany hoe ity lehilahy ity a avait la foi. dia nanana finoana hozy izy teto zany. Et la Bible nous dit, And the Bible Dia hoy ny Baiboly amintsika d'une voix forte, tamin'ny teny mafy hozy izy. Dieu à ce moment, l'Esprit de Dieu à ce moment, that the Spirit of God Tamin'ny fanan'Andriamanitra zany tamin'io fotoana io parcelle de foi, dia nanome antsika apahana finoana, à ce moment, finoana ampy tamin'io fotoana io mihitsy portion of faith. pour dire à ce jeune homme, mba hiteny amin'ity droit sur tes pieds. lehilahy ity tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotra ao, To say to this mijoroa, stand up straight on your feet. mijoroa amin'ny tongotra ao Donc, ka la mandehana. quantité de foi, So Noho izany a misy fatrana finoana un moment précis, amin'ny fotoana miavaka tokana ho ana tanjona tokana, et au fait, les dons de tanjona mazava tsara, comme ça. ary a ny fanomeza-pahasoavan'ny fanahy dia ohatr'izay tokoa lolo no fitrangany a ao anatin'ny fotoana zany, fotoana voafetra zany. Io zany zavatra hoe maharitra zany, C'est temporaire.
fa ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy dia ao anatin'ny fotoana voafetra, zany hoe Dieu veut agir précisément. natokana ho an'ny fotoana manokana sy miavaka izay tian'Andriamanitra hiasana amin'ny fotoana iny indrindra. Iny fotsiny zany. Et Dieu Amen. donna la foi And God gives Dia nanome finoana Andriamanitra quand Paul parlait. ho an'ity lehilahy ty rehefa niteny Paoly. Amen. Amen. Et Paul a vu la foi se construire, la foi venir dans le cœur de cet homme. Dia nahita Paoly fa tafatsangana tao anatin'ity lehilahy ty ny finoana Spirit. Et un élément de foi And then ary nisy singa ny finoana a pris son cœur tonga tao am-pony et a parlé. dia niteny izy. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Dia metraka fanontaniana aminareo aho zao. D'entre nous ont goûté à ce genre d'expérience. Firifiry amintsika nefa nanandrana ny traikefa tahaka izao io ao anatina fotoana manokana situation. sy tranga manokana. Écoutez, Listen, Eno tsara, Dieu est souverain. Andriamanitra dia masy mandidy kanefa Si nous voulons être utilisés par Dieu, raha tiantsika no ampiasain'Andriamanitra il faut être à la recherche. dia mila anatin'ny fikatsahana Il isika faut avoir ce désir d'être utilisé par Dieu. ary mila manana izay faniriana ho ampiasain'Andriamanitra izay isika Avoir ce désir de plus en plus dans notre cœur. ary mba ahafahantsika manana ny faniriana io hatrany ao am-potsika Besoin de la parole de Dieu. dia mila ten'Andriamanitra isika Et une communion avec Dieu. ary fiombonana amin'Andriamanitra Et une recherche de Dieu ary fikatsahana an'Andriamanitra pour une sensibilité mba ho mora voakasika isika de Dieu. to the Spirit. ny amin'ny fanan'Andriamanitra. Donc ce ne sont pas des choses qui viennent comme ça dans l'air. Noho izany ireo zavatra tsy hoe tonga mitranga tahaka izao eny amin'ny rivotra fotsiny a Non, tsia ça peut se faire. mety mitranga tokoa zany a N'importe quoi, à travers n'importe qui, quand il veut. satria Andriamanitra afaka manao izay tiany atao amin'ny alalan'izaniza. All agree with that. Mais si vous Minao fa manaiky an'izany nareo disposition fa raha ohatra isika ka vonona ho ampiasain'ny fanahy dia hozy izy Paoly hoe les dons spirituels, dia hozy izy Paoly hoe katsao ny zava-panahy Spiritual gifts. recherchez-les. katsao ireo fanomezam-pahasoavan'ireo izy Paoly. Amen. Et quand on se tourne vers la parole de Dieu, Ary rehefa mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra isika la foi pénètre dans notre cœur. dia tafiditra ao anatin'ny fotsika ny finoana. On entend vient de la parole de Dieu. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy. Dieu dit à Noé, Dieu dit à Moïse. Dieu Andriamanitra fait miteny à amin'ny Noa, Andriamanitra miteny amin'ny Mosesy, Andriamanitra miteny amin'ny Abrahama ary Andriamanitra ihany koa miteny rehefa mamaky isika. When we read, Et Dieu dit quand on cherche. Ary Andriamanitra miteny koa rehefa mikatsaka isika. Différentes manières d'entendre. Maro zany ny fomba ahafahantsika mare Dieu parle et Dieu dit. fa Andriamanitra tena miteny ary milaza. Pourquoi construisons notre vie Zany no antony aokantsika nangana amin'ny fiainantsika parole de Dieu. around amin'ny tenin'Andriamanitra. Laissons Dieu agir dans nos cœurs Ka velao Andriamanitra hiasa ao am-potsika in our life. et déposer en nous cet élément spirituel ka ametraka ao anatsika ilay singa ara-panahy More and dia ny finoana hatrany hatrany a terminer la course tsy hoe avitantsika ny azakazaka fotsiny ihany pour grandir dans les choses du Seigneur, fa hitombo amin'ny zavatry ny tompo, pour grandir dans la maturité, hitombo amin'ny famatorana pour accomplir une partie du plan de Dieu pour la construction de l'Église. mba hanatanteraka ny ampahany sitrapon'Andriamanitra ho fanorenana ny fiangonana Et le Dieu, but also ary ao vonona ihany koa halalaka ny fanan'Andriamanitra mba hahafahan'ny fanomezam-pahasoavany a manifest. hiasa hihetsika eo amintsika. nous le croyons quand nous lisons. Mino isika mino azy rehefa mamaky. Vous saviez qu'il y avait les dons de l'Esprit. Nareo ne nafantatra fa misy ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy fa nefa ho an'izy izy ireny. C'est pour qui si Paul nous dit rechercher les dons spirituels? Ho an'izy izy ireny raha miteny Paoly hoe katsao ny zava-panahy fanomezam-pahasoavana. Rechercher. Maniriany zany ozy izy tadiavo zany. Amen. Desire them. Quand Dieu met une parole sur notre cœur Rehefa manome teny ao am-potsika ny tompo et qu'il veut qu'on le communique, ka tian'Andriamanitra hoe ampitatsika zany, To communicate that word. souvent cette même parole est suffisante. matetika iny teny iny a dia efa ampy. Parler
de la part de Dieu en prophétie, mba hiteny avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faminaniana une parole. teny Et par la foi, ary amin'ny finoana on parle dia miteny isika et on dit ce que Dieu vient de nous dire. dia miteny isika izay nasen'Andriamanitra Et l'Esprit de tenentsika Dieu continue dia mitoy miteny fanan'Andriamanitra par la foi. Continues to teny ao anatsika amin'ny alalan'ny finoana. C'est pas un message qu'on apprend. Io zany tsy afatra izay ianarantsika ka hoe efa haitsika izay lazaintsika Par la foi, fa amin'ny finoana on s'avance. dia me mandroso tsikelikely amin'izany Il isika y a quelque chose, satria Andriamanitra nitaky amintsika mba hiteny zavatra isika puis ça continue. dia mitoy hatrany zany avy eo. Tu comprends? Azonareo ve? On comprend? Azonareo La foi. ny finoana. Servir Dieu demande cette foi. Ny fanompona an'Andriamanitra dia mitaky an'io finoana io, Demande cette foi. mitaky an'io finoana io. Je vais dans une conférence et je ne sais pas ce que je vais dire. Mamonjy conférence dia tsy haiko akory inona ny ambarako J'ai lazaiko la foi dans mon cœur. fa manana finoana fotsiny ao am-poko Que sa grâce mba ny fahasoavany ane nietsika et qu'il me conduira. ary izy no hitarika ahy. C'est pas tout le temps. Tsy voatery Ce hoe n'est pas tout le temps, mais ça arrive. mandrakarivo zany fa misy fotoana zay no mitranka ny finoana. Amen. On doit opérer de cette manière. Ary mila mihetsika amin'izay endrika izay Tout isika. on doit opérer de cette manière. Sika rehetra izay manatrika tokony ho zany no etsehantsika. Donc la foi, So faith Noho izany finoana donnée, dia tsy omena à part dans les circonstances que Dieu seulement connaît et veut, raha tsy hoe misy tranga angamba mifantatr'Andriamanitra ka tiany hanomezana an'izany. autrement que d'une recherche de Dieu dans sa parole. other than Fa raha tsy zany dia mitaka faniriana sy fikatsahanao an'Andriamanitra izany. Satria izay ny tenin'Andriamanitra maniry, mila maniry zany. Écoutez ce que X, Y, Z raconte. La parole de going to listen Tsika zany tsy haino any XYZ fa andaontsika hihaino tenin'Andriamanitra. C'est pourquoi le juste vivra par la foi. Zay no antony ny marina amin'ny finoana no velona hozy izy. Combat Ary tolona sy ady io battle de continuer d'arriver jusqu'au bout. ny mitoya ka ahafahantsika mavita hatramin'ny farany, Utilisé par le Seigneur and to be ka ahafahantsika ho ampiasain'ny tompo là où nous sommes. eo amin'izay misy atsika. Amen. Amen. On vit par la foi. Miaina amin'ny finoana isika fa tsy amin'ny fahitana. Amen. Des choses qu'on ne voit pas, Mety misy zavatra mbola tsy hitatsika on reste dans la foi fa mitoetra amin'ny finoana isika et on reste dans l'espérance. ary mitoetra amin'ny fanantenana isika. Amen. Des choses meilleures. Fa zavatra tsara lavitra ndao tsika hitsangana. Alléluia. Tsara ny tompo a. Mino fa niteny tamintsika ny tompo tamin'ity androany ity a, dia niteny taminao koa izay manaraka mivantana izao fotoana izao a. Misaotra azy satria fantatro hoe misy fanamby ngeda be manoloana antsika tsiraray avy, manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany a. Fanamby izay fantatro hoe maton'ny tompo a miteny a, dia ny tanjon'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra, dia ny ahafahantsika mankatoa aloha izay nambaran'Andriamanitra, mankatoa izay nilazain'Andriamanitra, miaina amin'izany teny izany a, fa tsy hoe araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe tsy ho fahalalana fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany, fa ahafahantsika tena miaina an'izany eo amin'ny fiainantsika, dia ahafahantsika koa tena mitombo ao anatin'izany, dia tena miteny amin'ny tompontsika hoe ampio zay Jesosy a, ampio manoloana an'izany teninao zany a, satria io ny teniny a, nanambary izy a, nilaza izy a, dia nalefa n'izany teny zany a, dia naheno an'izany tsika tsiraray avy eto a, na ianao izay manaraka mivantana, dia minao hoe matotongo izany teny zany, dia tsy miverina aminazy foana zany raha tsy efa tanteraka eo amintsika tsiraray avy. Do tsika hitsangana dia anao tikanakay ty hoe ny herinao tompo no heriko a, dia hivavaka tsika marina n'ity fotoanandroany ity indray a. Alléluia. Alléluia.
Merina tumpa luerichu Iana bulama bijurwa Rani eria tuanda Menture raka Fayanau mula famuze nawa Merinau tumpa uerichu Iyanau bulama biturwa Rani eria tuanda Meture raka Fayanau bula famose nawa Tumpoyana nuerichu Nitanana manuana Asavela Yalamina Tumpafewa mina Yananuerichu Erinau tumpo Erinau tumpo Uerichu Iyanau bulama biturwa Rani eria tuanda Meture raka Fayanau bula famuze nawa Tumpoyana nuerichu Nitanana manuana Azavela Yalamina Tumpafewa mina Yananuerichu Hallelujah. Sabi vavaka tsika dia no hisaotra ny tompony amin'ny teniny daoka sitraka azy ny amin'ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra satria tsy mitsahatra manambara ny teniny izy ary dao angataka ery amin'Andriamanitra manokana tompo tena apio zay Jesosy apio zay izy satria mazava loatra ny teny ambaranao tompo aminay fiangonanao aminay tsirairay zay mandre anjany teny zany lay fampianarana tsisy klema na miresaka finoana Jesosy tompo tena tsapanay fa tena mila ny herinao izahay tsapanay fa tena mila ny fahasoavanao hatrany izahay tsapanay fa tena mila ny fanampianao izay Jesosy afanay Andriamanitra mandeha araka zay tena sitraponao tompo tena azony izahay ampijoroy hatrany izay Jesosy ary omeo finoana izay Jesosy afanay Jesosy tena manatanteraka ny sitraponao afanay Jesosy tena mitombo ao aminao mba ho lehilahy sy vehivavy ny fanahy tokoa zay Andriamanitra ray amin'izao vaninandro farany izao apio ny olonao Jesosy tena aoka anao hanampy anay aoka anao hanafiery anay aoka anao hanohana anay amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy any Nazareta dia mamerina ny voninahitra feno anao izay Jesosy fakasitrana ao anao lay Andriamanitra zay tsy mitsahatra miteny aminay lay Andriamanitra tsy mitsahatra manambara ny sitraponao ny fonao aminay tsiraray avy makasitraka Jesosy eo voninahitra dia aoka ho anao reriany alleluia loatsika tehaka mafo an'Andriamanitra alleluia zay ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity misaotranao zay nanaraka anay mivantana tao anatin'izay fotoana izay
mino fa Andriamanitra mbola hitanao ary tsy ala amin'ny zao fotoan'izao ianao amin'ny egindray fotoanantsika eto amin'ity toerana ity dia samy hagotahin'Andriamanitra sika tsirara avy.